Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Almerahabatsika revaka tratra dia alakamisy 17 volana oktobra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina voalohany toko faharoa Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy 17 ka hatramin'ny faharoapolo. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy 17 ka hatramin'ny faharoapolo vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodea izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjoa anareo no ny nataon'ny iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjoa ireo koa no ny nataon'i Jesosy taminy, izay namono an'i Jesosy Tompo sy ny mpaminany koa ary nandroaka anay sady tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jentilisa mba tsy hamonjenay ireny, mba hameny ny fahotan'ny tenany mandrakariva kanjo efa niala-ny fahatezerana hatramin'ny farany. Ary izahay rahalahy rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana fa tsy tamin'ny fo dia vao maika nitady sy naniry fatratra hitan'ny tavanareo koa naniry akany aminareo indray mandeha amaindroa izahay dia izaho Paoly nefa nosakanan'ny Satana izahay. Fa inona moa no fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra rehereanay moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny fiaviany va fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Fa ianareo no voninahitray sy fifalianay. Teny mamintina ny asan'ny fiangonana amin'ireo mpino izay tezainy ity tenin'ny Paoly ity. Fifalian'ny fiangonana ny mahita ny zanany izay tonga eo amin'i Jesosy. Mazava ny tenin'ny Paoly manao hoe ny fifalianay na satroboninahitray reharehanay moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompo amin'ny fiaviany va. Ny asan'ny fiangonana araka ny fantatsika dia mitory ny filazantsara. Inona moa ny filazantsara? Filazantsara araka izany votoatin'ny maha filazantsara zany dia fitoriana ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra antsika tamin'ny lalan'i Jesosy sy ny fandreseny ny fahafatesana sy ny karazam-pahafatesana rehetra. Satria misy karazany fahafatesana, ny fahantrana ao anatin'ny fahafatesana, ny fahalainana, ny akamoana, ny fahafatesana efa fahafatesana rahateo. Dia risin'ny Tompo ny fahafatesana ary nandray famelan-keloka isika noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ny mitory ny filazantsara dia mampafantatra izany. Asan'ny fiangonana ny mampafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny Kristy Jesosy. Dia hoy Paoly manao hoe ny fifalian'ny fiangonana, ny fifalian'ny mpitory ny filazantsara, ny fifaliantsika dia mahita ny mpino, ny by tonga eo amin'i Jesosy amin'ny fiaviany amin'ny andro farany. Ray maka avy nitory ny tenin'ny mpianatra, ny tenin'ny tontolo eny Luka toko 10 dia rehefa avy nitory teny ny fitopolahy nampafantatra ny filazantsara dia hoy ny filazan'ny Luka azy manao hoe teny verina tamin'ny fifaliana ireto mpianatra rehetra ary ny teny tamin'i Jesosy manao hoe na ny demoni aza nanaiky anay. Dia hoy Jesosy nareo aza mifaly fa tsy hoe satria manaiky anareo ny demoni dia ampy izay, fa tsy ampy izay fa mety manaiky anareo ny demoni fa izao nareo mety tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria
isy teny ny aparany any hoy Jesosy manao hoe tompoko tsy efa namoaka demon'ny tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa nanao an'izao va zahay, nefa isy itenin'ny tompo manao hoe tsy fantatra ianareo, miala amiko ianareo. Tsy zay rehetra mamoaka demonia zany akory de fantatr'Andriamanitra, tsy zay rehetra mamoaka demonia de tonga eo anatrehan'ny tompo amin'ny andro farany, tonga eo anatrehan'ny Kristy amin'ny fiaviany. Tsia misy mijanona tenatena. Jesosy rahateo koa ny teny manao hoe maro angelo antsony, maro mandray ny antson'ny tompo, fa vitsy no tonga eo amin'ny tompo amin'ny fiaviany. Betsaka ny hemotra, betsaka no kivy any aparany any, dray maka koa Jesosy ijaona de nanazava tamin'ny mpianatra momba ny fitiavan'Andriamanitra, momba ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra, momba ny fiainana sy ny fivavahana de zao betsaka ny hemotra, betsaka ny tsy nahazo ny fampianaran'i Jesosy, betsaka ny ataka tamin'i Jesosy, tsy noho ny hamafy ny fihizan-toetra ihany, na noho ny hamafy ny lalana amin'ny fanarahana Kristy, betsaka ny hemotra, fa betsaka koa ny tsy nahazo ny fampianarana de ny hemotra. De hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, ary sao de mba hemotra koa zato ianareo hoe, de hoy ny mpianatra manao hoe Tompo ho any amin'iza moa zahay, ianao ihany manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tsy zay rehetra nandre ny antson'ny tompo akory afaka malala, hoy Paoly amin'ny Tesalonianina, neto no mby eo amin'ny tompo amin'ny fiaviany, satria mandra-pahatonga amin'ny fiavian'ny tompo lalandavitra ny tsy maintsy ho vakivakin'ny mpino, indrindra am'izao vanim-potoana sarotra izao, lalandavitra ny vakivakin'ny mpino mandra-piavin'ny tompo. Paoly efa nanazava fa any aparany any ny olombelona ho tia vola, tsy hanady zay masina, ho tia tena, hiavinavina, hanambony tena, ary dia reny rehetra reny hiaina ny mpino anivon'ny fiarahamonina, ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako Jesosy. Noho zany betsaka ny ho lavo, tsy ho tonga araky ny tenin'ny soratra masina hoe betsaka ny hemotra, betsaka no kivy, betsaka ny raviravy tanana, betsaka ny tsy ho tonga eo amin'ny Kristy amin'ny fiaviany. Ravako tanjon'ny fiangonana, mitory ny filazantsara, saingy miazona ny finoan'ny mpino koa, mitory ny finoan'ny mpino, mitory koa mba hahatonga ny mpino ho tonga eo amin'ny Kristy amin'ny fiaviany. Betsaka ngery afaka malala ny mitory ny filazantsara, fa tsy mahataiza, be de be ny karazam-pivavahana mitory ny filazantsara, sanatria korintsika manenjika, fa izao tsy mahavita mitahiry ny finoana, tsy mahavita miazona ny mpino ho mahatoky hatrany, satria sasan'anky samihafa mihitsy ny hoe mitory ny filazantsara sy ny mitory ny fiaina kristiana ka hananany olona faharetana. Fomba fiasa marina fa mifameny reo, marina fa mifamatotra reo, fa fomba fiasa samihafa mihitsy ny hoe mitory ny filazantsara, manao zay andraisana ny Kristy, zava-dehibe zay. Fa zava-dehibe faharoa de zao hoe mahatonga an'iny olona iny aharitra amin'ny finoana, tahaka ny hoe mandrehitra afo ny olona anankiray, mandrehitra afo sarotra, fa ny mihazona ny afo hirehitra mandrakariva koa vao mainka sarotra. Aleo saratsaina mandrehitra afo amin'ny kitay ianao, mirehitra maka kitay kely de mirehitra ny kitay, de mirehitra tsara iny rehefa aveo, fa mihazona an'iny kitay iny hirehitra maharitra, bongo maso mihitsy indrindra na mandomando le kitay, bongo maso, mafy ny mihazona ny finoan'ny mpino aharitra. Aleo saratsaina hoe fitapitrisany malagasy kristianina, mbola tsy atsasaky ny malagasy akory, ray manontolo akory ny kristianina, ny antony de izao, satria mafy ny mihazona ny mpino aharitra amin'ny finoana. De zay mahatonga amin'ny Paoly eto manao hoe ny tanjona ny fiangonana ngely izao hoe ny mitoro ny filazantsara ny Kristy sy ny mahatonga anareo tsy onona amin'ny abidi-pampianarana fotsiny, fa tena aharitra amin'ny finoana ho tonga lehilahy lehibe amin'ny finoana, mandray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy sy mitombo ao amin'izay lody eo amin'ny Kristy hoy Paoly, de ho tonga lehilahy lehibe amin'ny finoana. Revako eto radio Paoly manao hoe ny reharehanay mpitory ny filazantsara, ny reharehantsika fiangonana de zao, ny fifalitsika fiangonana de zao,
na ny voninahitry ny fiangonana de zao ny fananana zanakara-panahy mitoetra amin'ny finoana. De manko Jaon'ny apôstôly ny teny manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho de ny ahitako na ny marimarina kokoa ny ahatsapako mihitsy aza fa mandeha araka amin'ny fahamarinana ny zanako. De hoy Paoly manao hoe ny fifalianay sy ny voninahitray de ny mahita anareo maharitra amin'ny finoana, maharitra amin'ny fanarahana ny Kristy. Rehavako zava-dehibe ary amin'ny asan'ny fiangonana ny mitaiza antsika mpino mba iorina tsara amin'ny finoana, ka afaka hiteny tahaka amin'ny Paoly eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny karazam-pampianarana maro isan-karazany, afaka hiteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe fantatro tsara zay noko, fantatro zay noko de Jesosy. Afako fifaliana sy voninahitry ny fiangonana ny mahita ny mpino izay mijoro vavolombelon'ny tompo eny amin'ny toeram-piasana. Ny voninahitry ny fiangonana tsy ny fahatsaran'ny tilikambo tsara be, ny voninahitry ny fiangonana tsy ny fahatsaran'ny vatandrindrana, ny voninahitry ny fiangonana tsy ny fahatsaran'ny zavatra hita maso, vato amakazo ihany izy reny. Zava-dehibe ny fananana zavatra tsara, fantatsika rehetra zany. Zava-dehibe zany. Fa ny tena zava-dehibe de zao ny fahitana mpino mijoro vavolombelona. Ny voninahitry ny fiangonana voalohany indrindra de ny mahita ny zanany mijoro vavolombelony fahamarinan'ny Kristy, mijoro vavolombelony fahatsarany Kristy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fifalian'ny fiangonana de ny hoe reny eny ny zanaka tezainay fiangonana, reny ny anatra sekoly alahady taty aminay fiangonana, reny ny anatra katesisy taty aminay fiangonana, reny koa filma taty aminay fiangonana, reny tanora kristianina tato aminay fiangonana, reny skoto tato aminay fiangonana, reny izy reny. Tazanareo amin'ny fiarahamonina, vavolombelony fahamarinan'ny Kristy, vavolombelony fahatsarany Kristy, ary ndreny izy reny hitanareo manao ny asa fanompona. Ny fifalian'ny fiangonana sy ny voninahitry ny fiangonana voalohany indrindra de zay ho Paoly. Materiel ihany, tondra fifaliana fa tsy maharitra, vetivety ihany. Fa ny maharitra amin'ny fifalian'ny fiangonana de ny fahitana hoe tsy ny sasatra foana ny fiangonana. Tsy ny sasatra foana ny fiangonana, tsy ny sasatra foana ilay mpampianatra sekoly alahady na mpianatra sekoly alahady, tsy ny sasatra foana ireo diakona sy ireo olo anatin'ny fiangonana ny taizatsika mianakavy na mangy isan-tokantrano, tsy ny sasatra foana ny sampana fifoazana na ny fikambanana anatin'ny fiangonana, ny koraly, ny fisampana maro isan-karazany, nandroalika ny trotro-mbavaka amin'ny mpino, tsy ny sasatra foana izy, fa ny fifaliana izy reny de zao ny mahita vokatra hoe io eny fa mitombo amin'ny finoana amin'ny mpino. Ary mihoatra noho zay ho Paoly, tonga eo amin'ny Kristy izy. Tonga eo amin'ny Kristy izy amin'ny androm-pahavelolana, fa tonga eo amin'ny Kristy koa izy amin'ny fotoana iverenan'ny Kristy. Rehavako zava-dehibe ara ny afatry Paoly eto, mampahery atsika mpino tsirairay avy hoe tiany ny tompo ho mahatoky isika. Ary io fifalian'ny fiangonana io dia fifaliany Jesosy koa. Hoy Jesosy manao hoe rehefa ny aparany any de hiteny amin'ireo zay nahatoky ahy, hiteny amin'ireo zay nahatoky na piasa ny talentany tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra, na piasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana araka ny sitrapon'Andriamanitra, de hiteny amin'ireo aho Jesosy, ka hiteny aminy manao ery mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifalian'ny tomponao. Rehavako amin'ny tediny tsotra masiny ty ary de misy rafin-javatra roa lehibe tsara mazava tenen'ny Paoly amin'ny Timofinainay ity hafatra ho anao, izay reharehan'ny fiangonana, fifalian'ny fiangonana, tian'ny fiangonana ho tonga eo amin'ny Kristy amin'ny andro farany de reto ny fanalahidy. Raha mijanona amin'ny Tesalonianina ty fotsiny ihany sika, voalohany de zao ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra, fiainona ny tenin'Andriamanitra. Hoy Paoly mazava tsara amandiny fa 12 satria nandray ny tenin'Andriamanitra ianareo. Noho zany zahay dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana ianareo de tsy noraisinareo tenin'olona arak'izay marina zany, de ny tenin'Andriamanitra zay miasa ao anatinareo zay.
Ndraindray afaka malala iverin'ny olona fa nitoriteny de tenin'olombelona. Hoy Paoly eto manao hoe tsy zay noho izy nandray ny tenin'Andriamanitra zay nitoriana ianareo de noraisinareo tenin'Andriamanitra izay marina ny asa tao anatinareo. Ndraindray tsy zakan'ny olona ndraindray le verin'ny olona fa hitoriteny io de tenin'olombelona de manjary lasa halany ny mpitoriteny nitoriteny iny mpiandry iny lava loatra sady moralina ny teny toriteny iny pastery iny toriteny ny mopera ndraindray avako malala mino fa azon'Andriamanitra apondrana nampitenenin'Andriamanitra. Zay Paoly manao misaotra an'Andriamanitra zay rehefa noraisinareo ho tenin'Andriamanitra lay toriteninay. Zany akory tsy milaza hoe tsy afaka miady varotra amin'Andriamanitra ianao mety tenin'olombelona saingy tenin'Andriamanitra fa azonao atao no miteny amin'Andriamanitra hoe mafy amiko zany teny zany toriteny zany Andriamanitra nataonao ho azy zany fa tsy zakako zany Andriamanitra amboary Andriamanitra mba anaikan'izany amboary ny foko mba anaiky mba hiova tompo azonao atao ny miresaka amin'Andriamanitra fa tsy ny manome tsiny ny mpitoriteny tsy akory fa ny manaiky ny tenin'Andriamanitra mitoriteny ho tenin'Andriamanitra ary raisina amin'ny finoana zany ho Paoly. No zany ny zava-dehibe mahatonga antsika ho tonga eo amin'ny Kristy zay fantatsika rehetra maha protestanta réformé atsika de mazava be fa ny tenin'Andriamanitra ny mahatonga antsika ho voalohany indrindra. Ino sy atoko ny finoana de avy amin'ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny toriteny Paoly. No zany inona ny lalana mahatonga antsika ho fifaliana ho an'ny fiangonana, mahatonga antsika omby eo amin'ny Kristy amin'ny androm-pahavelomana, omby eo amin'ny Kristy amin'ny androm-pahafatesana de zao olona tia ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra, miaina ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe koa zay asehon'ny Paoly eto de ny fiaretana sy ny faharetana. Zava-dehibe rehefa malala ny hoe miaino mihino ny tenin'Andriamanitra miaina mivavaka fa izao ny faharetana. Andiny manaraka rehetra diny fa dimy ambin'ny folo sy ny faha enina ambin'ny folo de lazan'ny Paoly mihitsy ny faharetana ny amin'ny zavatsarotra. Ilana faharetana ny finoana, ny faharetana amin'ny mety ho fanenjehana, ny faharetana mety ho fankahalana, ny faharetana mety ho zavatsarotra amin'ny finoana. Tsy hoe fiainam-pino tsy hoe mandeha misosa foana, ny fiainam-pino tsy hoe tsisy olana, ny fiainam-pino tsy hoe milamina, fa ny fiainantsika levako malama hitakiana faharetana, fanarahana ny Kristy. No zany engany eo fifalian'i Jesosy ianao. Raha mijery ny fiainanao isan'andro Jesosy de engany ireary sy hifaly aminao karaha tonga lay mpiapanga satria misy lay mpiapanga, misy lay mpanakan-dalana de zao ireare aminao ny tompo, faly aminao ny tompo. Ary tsy ny tompo ihany ny faly aminao, ho faly amintsika fa ny fiangonana koa ho faly amintsika satria tia ny tenin'Andriamanitra isika, miaina amin'ny fahamarinana isika, tia namana isika, tia vavaka isika ary tia miorina amin'ny finoana isika. Mivavaka isika. Tompo ao misaotra anao zahay fa Andriamanitra mahay mankasitraka anay ianao, mahita ny fiezahanay sy ny fiaretanay ianao ary faly amin'ny fanomponay satria Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra papahery. Misaotra Tompo fa manome toky ianao fa ny fiangonanao de nataonao ety amin'izao tontolo zao ho mpitory ny filazantsara, haneho ny fahatsaran'ny fiainanao aminao Andriamanitra. De mivavaka izay Tompo. Jereo ny zanaky ny fiangonana, jereo ny ankonana kristianina, jereo ny mpino isam-batan'olona mba ho vavolombelonao any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toeram-piasana, amin'ny andraikitra maro samihafa sahany anivon'ny fianakaviana sy ny mpiarabelona. Engane Tompo, talao amin'ny famondram-ponao zahay. Ampaherezy hoe ny mpino tsirairay mba ho fifalianao, ho fifalian'ny fiangonana ny fananana azy ireny. De anapaka ao amin'ny tsirairay avy ny fiadanana sy ny fifaliana. De ampandrosoy ny fanoloran-tenanay Tompo, mivavaka izay ho an'ny firenenay, mivavaka izay ho an'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany, ny mpitondra isan'ambaratongany manomboka any amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny faratapony, ireo mpanabe rehetra, ireo mpitandro ny filaminana, ireo mpitaiza tanora, ireo tantsaha, ireo mpampianatra, ireo tompon'andraikitra amin'ny orinasa
sy ny mpiasa rehetra trotronay ambavaka tompo am'izao vanim-potoana sarotra izao, mamela heloka mamindrany fo, ampaherezo mba handroso amin'ny asa tsara. Ary dia da io ny tontolo andronay anio Jesoa, ho tontolo andro ho fifalinao sy ho fifalian'ny fiangonanao. Amin'ananao Jesoa, amen.